Tsy fotoana fandanian'andro intsony izao fa fotoana ny fietsehana ho nambarany profesor Andriatseny Marcelin Androany izay efa kandida filoham-pirenena teo aloha. Efa andohalika ny ranom-bary ho nambarany ary tsy vahaolana intsony fiantsoana latabatra boribory sy ny fangatahana fihaonana samihafa. Io candidat zao io efa nanao zay nalany anazy par tous les moyens no miantony manokana miankina aminazy fa tsy miankina amin'ny firenena. Dia ino ny zavatra renareo fa mikorompiavany daholo ny système dia tafiditra eo izy. Dia zao izy mbola no deuxième mandat indray amina raison zay mazava ho azy fa tsy lambolambony. Io zany efa tsisy droit tsony zao, état de non-droit zao. Donc dans un état de non-droit, c'est pas la peine de parler de droit, de se référer au droit. Zay zany zavatra mampimehy satria zao ho anay dokotera rehefa diso ny formulation le zavatra dia diso ny diagnostic dia diso ny traitement. Zao zany zao dia état de non-droit. Efa tena manao jusqu'au bout izy ny alany anazy pour des raisons bien déterminées. Korompiavana système ray manontolo. Fa le malagasy zany le milaza mpanohatra dia mampimehy be satria zao resaka mauvaise gouvernance nefa mauvaise foi. Dia zay foana avy narahana zany dia hoe mbola miamiona amin'ny latabatra boribory ahoana indray efa vita ny fifidianana tsy maintsy lany izy dia aninontsika malagasy zany, anino ampanao gazety, aninontsika rehetrarehetra zany. Dia mbola lambolambona ohatran'izay foana ave zany ty zavatra ty jusqu'au bout. Amiko zany tsy mety zay nitenenako sy joroako zany. Ary zay no nitenenako amin'ilay ray aman-dreny ara-drazana teo hoe ray aman-dreny ara-drazana rehefa mpanaovana maillot orange dia ray aman-dreny ara-drazana, ampanaovana maillot rouge ray aman-dreny ara-drazana. Fa izy ny tena ray aman-dreny ara-drazana zany ny ray aman-dreny ara-drazana ny tokony hitondra ny tolona amin'ity firenena ity hijoro amin'izay sy ny fiangonana. Zao indray zany miaraka amin'ity dia hoe mbola miandry fihaonana zany, fihaonana amin'inony rehefa anao dia tairo fa aza manao salama alaikum malaventsika mandra-parivony andro. Zay ny anazy zany ka zay nampatonga anazy tonga teto zany satria lany andro eto foana tsika nefa ny fotoana mandeha. Io mazava tsara ny direction andanana fa tsy fototra amin'ny rehetrarehetra izy dia tsika mijoue le jeu zany tsika zay. Araka ny nambarany moa dia efa miandry fotsiny ny hetsika ataon'ireo ray aman-dreny ara-drazana ireo olona avy any amin'ny faritra.